Ho an'ny taranja atletisme dia enty fotoana fanefandray tetsy alarobia ireo rehetra izay tokony hihinana tosa ny fifidianana izay filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra omaly sabotsy mbola tsy tanteraka indray nefa izay fifidianana izay. Araka ny vaovao azo teny toerana dia tsy totoza tokoa izay fifidianana izay raha ny fanazavana nomeny zareo avy amin'ny fédération moa dia mbola isy indray ny fampidiniana eo amin'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme sy ny sport fédéral ny talen'ny sport fédéral moa zany no ifandimbrika amin'ny zareo ny fomba anatanterahana ity fifidianana ity zany hoe raha tokoka mbola misy zany dia hiditra eo amin'ny fandiminy indray ity fifidianana eo anivon'ny section ny taranja fototra atletisme ity. Mbola tantara mitoy indray ny fifidianana izay ho filoha mpitantana ny seksiona Antananarivo renivohitra eo amin'ny taranja atletisme. Tsy natao indray mantsy izany fifidianana izany raha tokony tanterahana omaly sabotsy 9 febroary. Tonga tetsy amin'ny lycée technique alarobia izay toerana tokony honantanterahana ny fifidianana ihany nefa raha matoa lalao Andriamahazo Ramanantsoa filohan'ny fédération nambarany tamin'ny teny fohy ary tamin'ireo club izay tonga hiatrika ny fifidianana fa dia hempotra amin'ny fotoana manaraka ny fifidianana. Araka ny antony voalaza dia mbola isy ny fandaminana sy ny fifanantonana eo amin'ny fédération sy ny talen'ny fanatanjahantena fédéraly izay vao afaka hirosoana ny fifidianana. Marina fa sy tonga teny an-toerana ihany koa ny solotenan'ny misteran'ny fanatanjahantena tamin'ity fotoana ity, sy tonga ihany koa ny club ny Fiezama, ny Cosfa, ny TAF, ny CNAPS. Club vita kosa no tonga teny an-toerana vonona hiatrika izany fifidianana izany dia ny 3FP, ny 3FANS, ny COSFEM, ny CCA, ny Pionier, ny ASPTT. Mazava loatra fa tonga teny an-toerana ihany koa ireo candidat hirotsaka ho vidiana. Inefatra izao no tokony natao ity fifidianana ity kanefa dia tsy mbola totosa ihany. Andrasana indray izay fandiminy izay mbola tsy fantatra na roviana na rovina.